Manatitra ny arabo antsika rehetrarehetra any atokantrano ireny tena kotopo kilasy tokovay amin'izao takariva ny alarobia fa 7 ny volana jolay izao. Ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv indray araka izany no arahanao manomboka eto koa manasanao ampitiavana izahay anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny fividiana no isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity ka izay indrindra ary nde isantarantsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao. Akoatra ny fanaovana fanentanana samihafa dia mijery ny fikarakarana ny fividianana ny PNUD izay miara-miasa amin'ny Senit. Nandritra ny fitsidiana ny commune Ambanivohitra Atetezambaro 70 kilometatra miala ny Tomasina ny laza ny tompona andraikitra eo anivon'ny PNUD fa tsy mitombona ny resaka bulletin précoché na efa voamarika mialoha. Tsy mitombona ny filazana fa efa misy ny bulletin misy ny safidim-pifidianana na bulletin précoché raha volazana Andriamatoa Jona Mifoaity mpisolo-toerana ny solotena maritra ny PNUD miasa Simoa eto Madagasikara. Bulletin précoché, ça c'est faux. Je peux le dire parce que le PNUD a soutenu la Senit dans la production du matériel sensible. Et parmi ce matériel sensible, nous avons les bulletins de vote, nous avons les PV autocopiants, les procès-verbaux autocopiants, et nous avons les enveloppes inviolables. Tout ce matériel a été colisé depuis la production directement pour les bureaux de vote. Et les palettes par district ont été ouvertes au niveau du district. Et dans ces palettes, il y avait des cartons scellés, comme vous avez vu tout à l'heure, pour les communes. Ces cartons communaux seront ouverts ici au niveau de la commune. Et dedans, l'empaquetage scellé et sécurisé est fait par bureau de vote. Et ce paquet de bulletins par bureau de vote sera ouvert par le président du bureau de vote devant les premiers électeurs, devant témoins. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de précocher les bulletins, puisque ces bulletins ne seront décelés et ouverts que devant les premiers électeurs le jour J par le président du bureau de vote. Donc, avoir des bulletins précochés relève de l'impossible. Omaly dia nanantanteraka fitsidiana teny amin'ny commune Atetezambaro lalam-pirenena fahadimy ny délégation nantariany hijery akaiky ny fanomanana ny fifidianana, ny fahatongavan'ny fitaovana ilaina eny anivon'ny commune ary ny fiofanana samihafa. Eo anivon'ny PNUD dia misy raha toy ny tetikasa fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara na ny PASEM, projet d'appui au cycle électoral à Madagascar. Nambaran'ny chef d'arrondissement administratif izay sady mpikambana ny rasa mangaika ny Senit eto amin'ny commune Atetezambaro fa misy ihany koa ny Indrokely. Indrokely zany hoe folo le fotoana mitaterana materiel sy ny tena problème zany hoe avidianan'ny district angamba satria planina zany tsy mipetraka fa ohatra hoe hanao formation androany ny materiel nefa tsy tatoro hoe aiza dia zay zany le ilana kelany fikarakarana fifidianana. Ho an'ny lehibean'ny bureau fifidianana dia zava-dehibe ny fiofanana izay omeny. Tegna ilaigna mihitsy ilagnan'le izy satria karany tegniko aloha tamin'ny fifidianana repoblika teo zao tsy nagnano le ty bureau de vote ty fa hatram'izay zany nagnano dia zany le ilako ananjy. Misy ireo olon-tsotra no tsy mahalala mazava tsara ny tena andraikitry ny be ny tanàna. Tokony magnatsara ny faritry didiny magnatsara zegny magnamboatra sakan'ny école de commune na de mandoko sainam-pirenena zay tokony andraikitra ananjy. Ny tao amin'ny commune Atetezambaro dia ahitana fokontany 13 ary bureau fifidianana 5 enina nisan'ny candidat ka ny iray ny vehivavy ary 427 kosa no mpifidy. Taorian'ny teny amin'ny commune Atetezambaro dia nitsidika ny groupement gendarmerie nationale ny Tomasina izay itobihan'ireo fitaovana ilaina amin'ny fifidianana ny délégation no tarihan'ny mpisolo-toerana ny solotena maritry ny PNUD miasa Simoa eto Madagasikara.